fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao. Araka izany feonkira efa matarantsika izany indray dia manolotra ny arahaba amin'ny anaran'ny Tompo ho antsika tsirairay avy, ary dia ny fiatahan'Andriamanitra ny ho aminao sy ho amin'ny ankonanao manontolo. Dia hivavaka isika alohan'ny anomboantsika izao fandaharana izao, ametraka eo amin'ny Tompo indray izay rehetra tiany ifampizarana amintsika, ary dia angataka ny fanainy ihany koa an'olon-tsainantsika sy tarika antsika halala ny sitrapony izay afatra tiany horaisitsika indray amin'ity anio ity. Dia hivavaka isika. Andriamanitra dia misaotra anao indrindra izahay, mbola sitrakao ny avy ilomanay, misaotra ny amin'ny fitiavanao, mikarakara anay, misaotra ny amin'ny fahariponao, tsy mandringana anay ao anatin'ny fahandalanay, fa mbola mitaona anay hiverina eo aminao, mitaona anay mba hifona eo anatrenao, mitaona anay mba hibebaka ka hiala anay amin'ny ratsy, tsy hiverenanay amin'izany intsony. Lehibe loatra ianao Andriamanitra, ary dia sitrakao ny iainanay ao anatin'ny filaminana, ao anatina fahatsarana, hanananay fiainana. Dia ankasitrahana indrindra izay rehetra tanterahanao amin'ny fiainanay, satria izany no mahatsara anay. Dia hifonanay aminao ary Tompo, izay rehetra tsy mety, izay rehetra tsy nankasitrahanao ny ainanay, fa te hanana fiainana izay araka aminao, satria ireny fahotana ireny no manalavitra anay aminao. Dia angatahanay ilay ranao, anadio anay ny amin'izay rehetra eritreritra tsy araka ny sitraponao, ny amin'izay rehetra fiteny, ny amin'izay rehetra vitanay, nefa dia nampalahelo anao. Dia mametraka ity fotoana ity ampelantanao ary izay, andrenesana indray izay afatra avy aminao, izay rehetra fampianarana avy aminao Andriamanitra, satria tianao mba hilamina ny fiainanay miaraka aminao. Dia ny fanahinao ary angatahanay, ameno anay, hitarika anay amin'izay tsara rehetra araka ny sitraponao, dia ho voninahitraony ny fiainanay sy ny fahavelomanay. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anirianay indray, angatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Dia andeha araka mivonjy isika, sady hiomanantsika indray ny amin'izay fiomanana tokony atao rehetra. Dia araka mivonjy isika amin'ity hira mahafinaritra izay nampitondray ny lohateny hoe Taringetra ity. Camila Itala naona
fanezakao manam-pahendrena ka hoe afore toetra raha tsy mahonena rehefa nezakao mba ho mpandefitra vomaika atao miasay ireo mpanohitra de tony resiao ka mila hitanao nahoana moaorako no ny voady zao fa no ny teninao izay mampahery ahy hoe tsy misy fiadanana ho any raha tsy fanahy fa efa voafetra ny anony rehetra zava-pona fa tsy toetra hotanako ny tarigetra rehefa nezakao ho mpampiavana fa ny fifandrafina tsy mampiadana rehefa nezakao hamela eloka vomakireo indray no to andrerika de tony resiao ka mila hitalao nahoana moaorako no ny voady zao fa no ny teninao izay mampahery ahy hoe tsy misy fiadanana ho any raha tsy fanahy fa efa voafetra ny anony rehetra zava-pona fa tsy toetra hotanako ny tarigetra fa efa voafetra ny anony rehetra zava-pona fa tsy toetra hotanako ny tarigetra hira tena mampianatra antsika tokoa mba hanana tarigetra tsara miaraka amin'ny tompo dia ny anao ny sitrapon'ny tompo zany hira izany tamin'ny fandaharana mikasika ny fitaizana efa hitantsika hatrizay teto amin'ity iray vahatsiraina ity dia ny ray aman-dreny an-trano no toroan'ny tompo lalana nomeny torohevitra mikasika izay hoe tokony atao manoloana ny fitaizana ny zanaka hita fa tena sarotra sy manahirana zany ary fiarahamonina miaraka amin'ny tanora indrindra no tena sarotra fa raha mbola zaza sy ankizy dia mbola azo atao tsara ny fampiresaka sy manoro an'izy ireny fa rehefa miditra anatin'ny fahatanorana araka nefa hitantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ihany koa zany dia sarotra sy manahirana ny miara-miaina amin'izany tanora izany indrindra raha tsy hitantsika tsy jerevantsika izay hoe inona no tokony atao inona no mahatonga ny olana dia manjary lasa sahirantsika ny fandraya amin'ny zanakitsika ary tao anatin'ny fahazazana sy ny mahakizy azy dia tao nahafinaritra miaraka amin'ny zanaka
rehefa miditra an'izay fahatanorana zay de mila mahakivy, mahaketraka, mahavaky fo ny mahita ny ataon'ny zanaka, ny tanora izany. Kanefa tsy hijanony amin'izany olana zany isika, fa izay indray no jerevantsika zany amin'ty anio ty. Ary de manasa manokana ho anao tanora io izay miaino, na mety toko sendrasendra ngamba ny everanao azy, ny andrenesanao an'izao onjam-peo zao, ity fandaharany iray vatsy iray anay ity, zay rahanao amin'ny erli varazafy manantsoa, fa te fampizahara aminao, ny am'izay iatrehanao ny ray aman-dreny, ny amin'ny olana samihafa izay miteraka fifandonana sy tsy fitovy-kevitra amin'ireo ray aman-dreninao raha sitraka ao de mangataka aminao betsaka ny tanora mety any am-pianarana ny an-dakilasy amin'izao fotoana izao, betsaka ny tanora mety any amin'ny fotoana samihafa amin'izao fotoana izao. Fa ianao raha tanora ianao maheno an'izao fandaharana izao, dia sitraka ny tompo indrindra ny andrenesanao izany, ary de mangataka aminao mba hanaraka ity fandaharana ity, satria de hijery izay anampinanao mba hanatsaranao ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao, satria ny fandaharana rehetra izay nojerena hatramin'izay mikasika ny fitaizana ndia ny ray aman-dreny no torona lalana ho sika teo aloha. Ray aman-dreny no mena toro lalana, kanefa kosa mba tsy andeha ila izany de ianao tanora indray sitraky ny tompo mba hifampiraisana, hifampizarana zay rehetra mety ahasoa, ahatonga ny fifandraisana sy ny fiarahamonina miaraka ny ray aman-dreny anatin'ny tokantrano mba ahafinaritra, mba ahita fahombiazana ihany koa amin'izay tiana atao. Satria ny ankabeazan'ny tanora mantsy de zao, tsy de mahazo ny fihetsika na ny fomba entin'ireo zoky, ireo ray aman-dreny, ny amin'izay fitaizana ataony, ny amin'izay toro lalana tsy ny apetraka, de ndeha mba hiresaka sika ifampandinika, ampandroso ny fitiavana araka ny ten'Andriamanitra zay efa nozaraina teto ihany tamin'ny Hebreo 10:7 hoe de isika ifampandinika, ampandroso ny fitiavana. De isika hiaraka mitarika Karmela ara aloha, miaraka amin'ity hira izay nampitondra iny lohaten'ity hoe te feo ny foko.
dia ny tompo tokoa ny anefy ny fonao, ary ny faniriana dia zao hoe hoetaetanao ao anatin'ny fonao, izany hoe ho tefen'Andriamanitra ny fo, ka izy no amolavola, izy no anefy, izy no hatonganao ho mora anarina, ho tonganao ahita ihany koa izay ahafantatra izay sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahanao ao anatin'izao fahavelomana zao, ary indrindra ao anatin'izao fahatanoranao zao, ho anao tanora izay miaino zany. Fa raha ny fahatanorana no resahina dia sarotra io, miara-miaika an'izany izay efa nandalitra anatin'izany, betsaka no manana fahasahiranana miatrika an'izany fahatanorana izany, indrindra eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ary izay indrindra no ifanorona hevitra tamin'ireo ray aman-dreny. Raha mpiaino ity radio vaovao mahasotry ny ray aman-dreninao dia zao, ataova eo an-tsaina fa efa betsaka ny zavatra efa fantany ny amin'izay hitaizana ny zanaka, indrindra raha mijery manokana antsika ny amin'ny fandarana iray vatsy iray iny zany, sy ireo fandarana maro mikasika ny amin'izany hoe fitaizana izany eto amin'ity radio vaovao mahasotry. Fa betsaka nefa natoro ray aman-dreny nampianarin'ny tompo ny amin'izay fihetsika sy ifampitondrana araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny soatra masina ho anareo tanora zany. Ary dia aza matahotra ianao hoe ianao ihany ve no anao dingana, ianao ve no mety hoe anova izay fomba atao dia ahoana indray ozy ny ray aman-dreny, fa zao efa betsaka no natoro ny tompo andreo ray aman-dreninao ireo ahafahany manao ezaka hanatsarana ny fifandraisana amin'ny zanaka izany. Ka raha efa manao ezaka betsaka sy lehibe tahaka izany ray aman-dreny, dia mba tsy hoe andeha ila izany zavatra ezaka ataony izany dia ianao tanora indray no ifampiresahana ankehitriny, mba hijery izay ahafahano tanora mivelatra sy ametraka izay maha-izy anao, maha-izy azy anao, satria ny tsirairay avy ao anatin'ny fahatanorana no mametraka izay hoe ho toetrany sy izay hoe tiany atao zany. Raha amin'ny teny frantsay moa dia ny comportement zany dia ao anatiny io, ny amolavolany maha-izy azy ao anatin'io fahatanorana io, ka mba ho tsara petraka amin'ny izay tian'Andriamanitra ametrahana anao ianao ao anatin'izany fahatanorana izany. Kanefa mahasarotra ny taona ny fahatanorana dia mba tsy ny ray aman-dreny ihany ho sika nanao ezaka, fa samy hetsika, samy hanao dingana na ny ray aman-dreny na ny tanora. Manana planina sy tanjona ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy mantsy Andriamanitra dia mba hoe izay ataonao sy izay kendrenao sy fikasanao ataony amin'ny fiainanao dia mba tsy hanimba izay planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao zay. Fa zany no ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 andininy 12 mety efa fantatrao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, izaho mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova. Misy zany hevitra, misy izay zavatra efa tian'Andriamanitra hiheverana antsika, lalana tiana hitondrana antsika, dia izay lalana izay no mba tsy tsika no animba azy na hivily any amin'ny lalana hafa indray dia izay no hifantsiana, izay no hijerevana hoe inona ny tokony atao eo amin'izay fifandray, satria ao anatin'ny fahatandrona antsika dia betsaka ny hery, betsaka ny zavatra tiana atao, betsaka ny zavatra toa maharesy lahatra, nefa rendretrarehetra ireny ve izay mahatonga fifandonana eo amin'ny ray aman-dreny zany sy ny tanora, dia hoe ireny rehetrarehetra ireny ve izay mampisotra antsika ao amin'ilay lalana sy ao amin'ilay hevitra izay tian'ny tompo hitondrana ny fiainantsika zany, satria mahazanak'Andriamanitra anao, mino fa efa zanak'Andriamanitra ianao, ary zavatra ngeza be izay hoe mahazanak'Andriamanitra anao zay, andinianao ao anatin'izany fahatanoranao zany inona ny lalana tokony hizoranao, ary ahoana ny fomba
entinao miaina izany fahatanorana izany ka mba tsy adiso lalana anao zany hiala amin'izany mpiran'Andriamanitra zany zao hoe zay no ifanolorantsika tanana ifampijerevantsika ihany koa amin'ny ray aman-dreny hoe sy ireo mpanabe eo amin'ny sehatra kristianina hoe aiza inona ny lalana fa ilay zavatra azonao rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra ireny dia tsy tokony hoe ho fahalalanao anao fotsiny fa tokony andinihanao tsara hoe amin'izay ataonao rehetra tafapetraka tsara ao amin'ilay fampianarana nampianarana anao ve ianao tafapetraka tsara ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ve ianao ny eo mantsy ny olona antsika zany dia hoe zavatra ataoko ity ve inona no mahadiso ahy eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatanterahana azy satria matetika koa tsy dia fantatry ny tanora loatra hoe inona marina moa ao ana marina no tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra samihafa zany zay atao dia ny fakapanahy zany dia zao mahazo ny tanora hoe rehefa tsy mangalatra na rehefa tsy mijangajanga fotsiny izy dia veriny hoe tsy maninona zany fa endry izy nefa misy zavatra samihafa zany zay mandrirotra ny tanora misy zavatra samihafa izay mitarika ny tanora hiala amin'ilay sitrapon'Andriamanitra hiala amin'ilay planin'Andriamanitra izay moa no ianarana ny tenin'Andriamanitra zany fa nefa izany azy amin'ilay torohevitra ndray aman-dreny samihafa reny dia efa misy efa mahafantatra ny amin'izay hoe inona ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainany tsirairay avy ny amin'ny zanany dia jerevany hoe zany zavatra ataony ny zanany zany ve efa manala azy amin'ilay planin'Andriamanitra satria rehefa mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ataony na hoe efa hitandray aman-dreny tahatra hoe raha ity ny izorany dia tsy ho tafapetraka efa manompoka miala tsikelikely amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy maro mantsy ny kolotsaina miparitaka mitobaka eto amin'ny fiainana eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao zany moa dia vokatry ny fanalalahana sy ny fanatontoloana ny mondialisation globalisation zany dia tsy hoe ny toe-karena ihany zany no alalahana fa miaraka malalaka afafy any anatin'ireny ireo kolotsaina samihafa izay mibetsaka amin'izy ireny no manala ny tanora amin'ny sitrapon'Andriamanitra lasa tsy kelikely tsy hitany tanora intsony hoe zany zavatra ataony zany ve zao zavatra iainany zao ve zao fitafiny zao ve ny mozika izay inony zao ve sy ny zavatra samihafa ny zavatra izay jereny eo amin'ny fahitalavitra ve inona ny fihetraikany eo amin'ny finoana kristianina izay arahany dia satria mbola tsy masaka tsara eo amin'ny finoana matetika ny tanora mbola tsy mahafantatra tsara ny amin'izay hoe inona marina no tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainany dia manjary zodokan'ilay zavatra ivelany izay atao hoe mandoka ihany izay atao hoe mamitaka ihany ny tanora dia manjary tsy hitanareo tanora ntsony hoe ity zavatra ity efa manala tsikelikely ny amin'Andriamanitra manala tsikelikely manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany ary raha tsy mailo ianareo tanora raha tsy mailo hifantana ny amin'izay hoe inona tokoa moa ny zavatra finosiny ty zavatra izay to mirentirenty ity ivelany ity inona marina ny zavatra voizina ao anatin'ity zavatra izay atao ity zavatra izay afafy ity dia manjary vao fitaka ianareo manjary mivoana zany betsaka amin'ireny kolotsain'ireny mantsy ohatrany hoe amin'ny zavatra rehetra izay hitantsika zany amin'ny zavatra izay jerentsika ao zany nataoko hoe ny fitafy ao ny mozika izay enona ao ny atao hoe na ny horonan-tsary na ny boky samihafa na ny tantara izay jerena dia misy zavatra voizina ao anatin'izy ireny misy zavatra voizina ao ary zay ny mila takarina hoe inona ny afatra tiany ampitainy eo anatin'izany ary raha vao tsy hitantsika izay fa zodokana zavatra ivelantsika dia tratra n'ilay fandrika amin'ireny kolotsaina izay manimba ny kolotsaina kristianina ireny filozofia samihafa izay voizina ao anatin'izy ireny dia inareo tsy takarsika ka aza dia manometsiny ny ray aman-dreny loatra ny eo amin'izay mety hoe mety tsy hainy angamba ny manazava azy aminao mety tsy hainy ray aman-dreny angamba manazava ny amin'izay zavatra efa mampatahotra azy sy efa taratra ny hoe raha ity no zavatra ataonao na arahanao dia ao ambadika an'io misy zavatra animba anao
manala anao am'izay zavatra efa nampinoana anao a zavatra zay fa nampianarina anao a indrindra anala anao a ao am'planin'Andriamanitra zany ka aleo fakafakaina tsara jerena tsara hoe raha ity tokoa moa inona no akony tsy kelikely mantsy le fiampitan'ilay izy ny fony no hitantsika de miditritsika am'ilay izy fa le zavatra voiziny a tsy hitantsika de rehefa mihinana an'ilay izy tsika de tafiditra ao anatiny a de lasa sahirantsika lasa resilary-tsika tsy mahita hoe inona moa no maharatsy anty zavatra ity manala amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra ve manala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve de zavatra ataoko ty ary ty teny efa fantaritsika tanora loatra raha tanora atao hoe kristianitsika efa manana an' Jesosy Kristy zany ao ampitoroteny a pitoroteny toko 2:17 toroteny toko 2:17 miresaka any amin'ny ahoana no tokony ny fiainan'ny tanora zany a manoloana ny sitrapon'Andriamanitra pitoroteny toko 2:17 vakitsika ny anaran'ny tompo mifaliry zatovy de ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao hampifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana any am'izay sitraky ny fonao sy zay jereniny masonao nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsarainy ianao am'izany rehetra izany Andriamanitra manoro antsika manoro lalana antsika hoe ao anatin'ny fatanao de fantatr'Andriamanitra tsara am'Andriamanitra azy izy raha teo no nanao sy nahary antsika de fantany tsara hoe ao anatin'izany fahatanorana tokoa de misy zavatra betsaka andalovana mbola aoka ny fonao zay ampifaly anao amin'ny andro fahatanorana zany tena tia fantatr'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny fahatanorana de te hifaly te handeha arak'izay sitraky ny fo ny tanora mandehana am'izay sitraky ny fonao izy sy zay jereny ny masonao ao anatin'izay de mametraka am'izay zay nefa aoko fantatra ao ary fa entin'Andriamanitra ho tsarainy ianao am'izay ataonao zany hoe mila mandanjalanja mila mamakafaka zany amin'ny mahatanora kristianina na de eo aza mitovy amin'ny tanora rehetra ianareo hoe betsaka ny zavatra manaitra betsaka ny zavatra manintona tiana atao kanefa de zao jereo hoe ho tsaraina amin'ity tokoa manala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zany satria ao anatin'ny fahatanarao antsika no mamolavola zany maha izy azy ny olona iray ka raha vao eo zany no diso lalana de manjary very daholy a zay efa nampianarina rehetra very fa raha vao tsy haitsika tsara mametraka an'ilay finoana zay efa azo ny fampianarana zay efa nomen'Andriamanitra anareo tanora de manjary ho very reny satria ho simba an'reto kolotsaina sy filôzofia samihafa zay voizina amin'ny alan'izao fanatontoloana sy fanalalahana ny toekarena ary de manaraka an'izany ihany koa ny kolotsaina izany mila mamakafaka tsara jereo tsara mangataka anareo tanora amakafaka tsara anadiady tsara aza maika fotsiny hoe mahafinaritra ty aza maika fotsiny hoe tiako le izy maharesy lahatra le izy mampaninina moa zao fa eto anatrehan'ny tompo le izy hoe Jesosy raha ity ve inona mo no fiatraikany inona ny akony amiko inona ny akony amin'ny manodidina inona no akony a ny eo am'izay hoe ho aviko manontolo zany zay zany mila tiana eritreretanareo tanora nde tsika hiaraka amin'ny Kristofy Ratremary amin'ity hirany anankiray ity io mpitoroteny toko 2:17 moa nataon'ny hira zany a dia hiaraka amin'ny Kristofy Ratremary tsika amin'ity hira mitondra lohateny tsy hoe mifaliry zatovo mifaliary zatovo jeny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao mifaliary zatovo jeny mbola tanorenao aokany fonao
ampifalifaliana amfatangana am sitraky ny fo zay jereny maso zay andriany saina am sitraky ny fo zay jereny maso nefa fakary fambolo tsaraina am sitraky ny fo zay jereny maso zay andriany saina am sitraky ny fo zay jereny maso nefa fakary fambolo tsaraina esoreo lerangeloza vela ipetra apidirtikasika ny nofinao ny aratina rehete aza mety mitoetra mivady zegana vakofina ataovy mandalitra solo tifalina esoreo lerangeloza vela ipetra apidirtikasika ny nofinao ny aratina rehete aza mety mitoetra mivady zerana vakofina ataovy mandalitra haritra solo tifalina akasisana utsinuna anatanura akautunga fianara nayana amsafatrata akasisana utsinuna anatanura akautunga fianara nayana amsafatrata am sitraky ny fo zay jereny maso zay andriany saina am sitraky ny fo zay jereny maso nefa fakary fambolo tsaraina am sitraky ny fo zay jereny maso nefa fakary fambolo tsaraina esoreo ampo narageloza vela itetra apidirtikasika ny nofinao ny aratina rehete aza mety mitoetra mivady zerana vakofina ataovy mandalitra haritra solo tifalina esoreo ampo aza vela itetra apidirtikasika ny nofinao ny aratina rehete aza mety mitoetra mivady zerana vakofina ataovy mandalitra haritra solo tifalina ataovy mandalitra haritra solo tifalina oamandeha mifalisa toa dia izay iny amin'iny hira iny mino fa azonao ny tiany tompo ambara aminao ao anatin'iny hira izay tonikira moa ampitoroteny toko faraky amby folo andininy fahasivy ny rahantsika tamin'ny tarika Kristofy Ratrema izany fa zao zany na de ataontsika hoe mbola misasaka raha ny fandarantsika de ny fotoanatsika de te anentana anao hoe mbola te hiresaka aminao raha mbola manana fotoana ianao amin'ny heriny anio ho toizantsika ity dinidinika mikasika any amin'ny tanora ity satria de betsaka ny tiana ho ambara tiana hifampizarana aminareo tanora zany mba ilamine mba indrindra ny fifandraisana amin'ireo ray aman-dreny zany tena tiany tompo hoe teny tompo mantsy hoe ianareo zanaka maneke ny ray sy ny reninareo fa marina zany eo amin'ny tompo de izay mba aizantsika hoe manaiky ny ray aman-dreny zay de mila mianaritsika ahoana ny fomba hanekena ny ray aman-dreny ahoana no atao zany mba hampirindra ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny zay de zay no tiako ifampizarana aminao ho toizantsika amin'ny heriny anio ny fandarana sitrapon'ny tompo fa ho toizantsika zany hoe ny tena resaka sy tiana tongahavana aminao amin'ity androany ity de zao hoe ahoana ny fomba ahazahoanao ianao tanora zany mba hoe ahoana ny fomba ahazahoanao andro ray aman-dreny reo soky ireo mpanabe sy ireo mpampianatra na reo olon-dehibe amin'ny kapobeny zany hoe
fomba azahoanao tiana resana zany de hoe mba ho azonao zany zay fitezana tiany atao aminao hoe satria matetika zany ohatrany hoe tsy mifankahazo foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny zanaka resana moa de ny akabeazany zany a rehefa miditra anatin'le ataontsika hoe miala saka anao anatin'ny fahatanorana iny zany miditra anatin'ny fahatanorana iny a de lasa sarotra le mifandray satria sarotra le eo moa zany toe ny elanela taona eo tsika ny kolotsaina samihafa ny fiarahamonina de reny rehetrarehetra reny zany de manjary mahatonga olana satria manompoka mahatsiaro ihany koa le nareo tanora hoe fa olona lehibe zany a tsy hoe hoterena fotsiny amin'ny zavatra samihafa hoe manana an'izay eritreritrareo koa ianareo de eo zany no mampatonga an'le fifanoloanana hojerevantsika hoe ahoana no ampirindra mba tsy de abetsaka na tsy ampisy mihitsy aza an'izay hoe olana eo ami'ray aman-dreny ny zanak'izay ka mba mametra fantahina amin'ny tenanao zany hoe raha hijery vahaolana tsika manompoka sahady zany hoe inona no mety ho vahaolana de hoe mametra fantahina amin'ny tenanao satria fositsika tany ambroany efa manao ezaka ny ray aman-dreny a mba ampirindra an'izany fiarahamonina miaraka amin'izany fifandraisana iarahana amin'ny zanaka izany de ianao kosa zany tokony mba hijery mihina fa sitrakao zany hoe mba tsy ampisy ny olana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany io zany tsy azonareo tanora atao fotsiny zay kosa aloha hoe nareo zany mila mijery hoe ndray aman-dreny koa ny sahirany hoe inona marina moa ny tianareo atao ahoana marina moa ny ao anatin'ny sainareo ahoana marina moa ny fomba hitondranareo ny fiainanareo sahirana koa ny zay ray aman-dreny tena tenenina aminareo zany fa sahirana zay ka efa mba miezaka zay a de nareo koa zany tokony mba hijery hoe ahoana inona ny fomba mahomby tokony atao ampandrosorana sy anatsarana fifandraisana amin'ny olon-dehibe ary betsaka ny tanora tena rava olona lehibe de tonga de alany fotsiny tsy tiany satria aminy a ny lehibe de ohatrany hoe manao tsinitsinina ny tanora ny lehibe de tsy miaino ny tanora ny lehibe de ny azy ihany de lasa mipetraka ao anatin'ny lohany zay fomba fijery zay de manjary rava olona lehibe no miteny de tsy miaintsony izy tsy manana fahavonona iaintsony izy fa raha vao miteny iny na lazaina de aminy de hoe zay indray ny olona lehibe zay indray ny olon-dehibe zay indray ny mpanabe zay indray ny ray aman-dreny avo zany de lasa ohatrany hoe mametraka fomba fijery ratsy ho an'ray aman-dreny a nareo tanora tiako ho asorona ao anatin'ny eritreritrareo zany aloha tsy apetraka ohatran'izay le izy fa manjary lasa tsy manana sofina iaintsony nareo de manjary lasa tsisy firindrana tsony zany le fiarahamonina de ny loza de zao hoe ambara aminareo fa zao sarotra ny taona zay iainanareo ny taona zay lalovanareo anatin'izao fahatanorana zany ary mila ny ray aman-dreny mila ny mpanabe mila ny mpampianatra ianareo anoana anoro hevitra ny am'izay hoe ahafahanareo tafapetraka tsara ny am'izay mahizy azy ianareo am'izay ikendren'Andriamanitra ny amin'ny fiainanareo zany ka tsara zany mametraka fantaniana hoe andeha hanao dingana tsy hoe fantaniana moa zany tianambara eto hoe manana finiavana ianao hoe hanao dingana ary manomboka zao tanora ianao miaino an'izao fandarana zao manana mandraisa fanapakevitra hoe hanao dingana hiezaka hijery fomba izay hoe inona ny fomba mahomby tokony ataonao ampandrosoana sy anatsarana fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny fifandraisanao amin'ny mpampianatra fifandraisanao amin'ny mpanabe anao jerefo zay tonga de esory ao anatin'ny sainao nefa ny hoe ny olona lehibe de tsy miaino ny tanora ny olona lehibe tsy mijery zay mba hoe eritreritra sy etaeta ny tanora esory zay esory aloha zay enoy aloha izy de miresaka ianao zany aloha eo amin'ny toeranao indray no mijery vahaolana tsy mainona na atao ary hoe tsy mbola mahafantatra tsy te hiainony zany tsy te tonga de manana fomba fijeriny ny olona lehibe hoe ny azy ihany ny marina tsy maninona fa zaho manandrana ny miresaka ianao vahaolana hitanao zany de hoe andeha hiresaka amin'ny olona lehibe amin'ny olona lehibe ny tanora de
fantany hoe manana hery, manana tanjaka, mety ho manana hevitra ihany koa fa ny manahirana azy dia hoe tsy voafehan'ny tanora ny heriny sy ny tanjaka zay fahalalana ananany, tsy voafehan'lay izy ka eo ny mila n'lay fanampiana zany. Sahirana ihany koa tsika ndray aman-dreny mametraka hoe inona marina moa ny tadiavina reto tanora reto, fantatra reto tanora reto ve hoe mitondra azy makaiza ity ataony ity, zany zavatra baraingo petraka ao anatin'ny eritreritra ndray aman-dreny. Tsy azo mihitsy matetika hoe inona ny tian'ilay tanora atao zany tiana ampifantaranareo hoe sahirana ndray aman-dreny hoe inona marina moa ny tianareo atao, inona marina moa ny tianareo atongavana. Dia ny olana zany dia zao hoe tsy mifankahita intsony ny hevitra ao anatin'ny tokantrano na ny amin'ny toerana anabeazana na ny amin'ny sekoly, tsy mifankahita intsony hoe inona ny tianareo atao, inona ny tianareo atongavana. Dia eo no miteraka ny ady, ary io ady io matetika dia tsy misy farany, fisaky ny miteny ndray aman-dreny dia hafa ny andraisan'ny zanaka azy, miteny ny tanora dia hafa ny andraisan'ny ray aman-dreny azy. Ianareo tanora zany antsekilany dia tsy mahazo ihany koa ny ataon'ny olona lehibe. Raisinareo mpanohariana trano io sika ny olona lehibe, dia tsy mahagaga fa dia korotana ady, dia manjary lasa tsy tafita intsony zany. Zavatra tiany tanora atao tsy tafita any amin'ny ray aman-dreny, zavatra tiany ray aman-dreny anoroana sy antsiana ny tanora, zavatra tiany ray aman-dreny antsiana ny tanora dia lasa tsy voaray intsony satria tsy sofina iay intsony atsika. Kanefa zao tsy vahaolana ho azany, tsy vahaolana zany. Mila miroso mijery vahaolana tsara, ary tsy maintsy samy miezaka ny fankahazo. Ray aman-dreny miezaka ahazo ny zanaka miezaka ahazo ny ray aman-dreny. Inona ny tadiaviny tanora, fa maninona izy manao an'izany. Rehefa voapetraka koa zay fanontaniana zao dia anjaranao mijery hoe inona ara zany ny tokony ataonao, inona ny tokony ataonao. Ny tsy tsara zany dia ny hoe hitoetra foana ao anatina tsy fifankazahoana, tsy mety ary tsy mahasoa na ny zanaka na ny ray aman-dreny zany, fa mijery hoe inona ny tokony atao. Nareo tanora kosa zany etsy ankilan'izay dia mila mametraka fanontaniana ny amin'ny tenanareo hoe inona no andrasan'ny ray aman-dreny, inona no andraisan'ny mpanabe, inona no andrasan'ny mpampianatra amiko, fa maninona izy no manao an'izany, inona no tiany atongavana. Dia aveo dia hoe inona kosa ary no tokony ataoko zany anatrehan'izay. Sarotra ny mamola tenany amin'izany, kanefa zao tsy maintsy sy manao ezaka na ny ray aman-dreny na ny zanaka ampirindra tsara izany fiarahamonina zany. Tsy maintsy manao dingana zany hoe ahoana no mila miaina. Hoe matetika zany raha totika manokany amin'ny ray aman-dreny dia matetika dia zao hoe raha vao tsy azo azo ny zavatra ataon'ny tanora avy dia rarano fotsiny hoe tsy azo atao zany, tsy mety zany. Dia tsy mba misy fiainona zany hoe fa inona moa no mahatonga azy manao an'izany, fa maninona izy manao an'izany. Ka ny tsara hoe enona aloha ilay tanora aloha izy fa maninona izy fiinona moa ny tianao atao amin'izany, fa inona moa mahatonga anao manao an'ity zavatra ity, dia mba enona izy. Dia mandray tsy takany akory hoe tsy fantatr'ilay tanora akory hoe makaiza izy manao izy, fa dia ohatrany hoe ataony ohatrany hoe ataotaony fotsiny. Dia eo tsika no mitarika azy zany azoko tsara ka ny zavatra tianao atao anatin'izany zavatra zany. Dia eo tsika maneho ny hevitsika hoe ka izao, dia eo tsika mitarika azy zany hialany amin'izany zavatra. Fa ny olana dia zao hoe matetika ny ray aman-dreny tena tsy miaino ny zanaka mihitsy, fa raha vao mahita fotsiny ilay tsy fetezana avy dia mandrara sy manakana sy manao izay fomba rehetra tsy andrarana zany. Fa ny tsara aloha mba enona izy aloha mba olazay ny heviny, dia mba takarantsika koa hoe eve ohatran'ny zanaka ny eritreritra reto tanora reto ny amin'ity zavatra ity. Dia eo amin'izay tsika mitondra ny atsika, mitondra izay sitrapon'Andriamanitra ny amin'izay zavatra izay tanterahan'izay. Dia ny tena vahaolana zany no jerevantsika zany amin'ny herin'ny olona sitrapon'ny tompo hoe mila mifampidinika. Ny tanora zany dia angatahana mihitsy hoe hitondra eo amin'ny ray aman-dreny, hoe
ireto ny zavatra ty zao ny tianay atao hoe zao ny mahatonga anay manao an'ity zavatra ty mila manazava amin'ny ray aman-dreny ny amin'izay tiana atao sy ny tiana hatongavana sy ny antony anatanterahana an'ilay zavatra aloha mba mifankahazo ary tsisy fankazahoana zany raha tsisy fampiresahana ary eo amin'io fampiresahana io ny tena horesahantsika amin'ny heriny an'io zany ahoana indray zany resadresaka zany miainga avy any amin'ny tanora miainga avy any amin'ny ray aman-dreny zay manana zavatra horesahana dia manantona iresaka manana zavatra horesahana amin'ny ray aman-dreny ve ianao tanora mizavatra tianao atao ve dia apetrapetrao tsara inona ny tianao atao fa maninona ianao manao an'le izy miafara amin'iny zay zavatra ataonao zay atraiza manao an'izay eo anatrehany sitrapon'Andriamanitra mila jerevana tsara zay dia hoentina le izy raha tanora kristianina ianao tsy maintsy mijery ny sitrapon'Andriamanitra satria zany le tena Andriamanitra mandehana ary zatovy dia mbola tanora ianao mandehana any amin'izay jereny ny masonao any amin'izay sitraky ny fonao ataon'Andriamanitra mandeha amin'izany tsy kanefa dia aoka ho fantatrao foentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao ny amin'izany ka eo zany hoe hiatrika fitsarany any aparany rehefa tonga Kristy dia tsy maintsy hiatrika fitsarana ny tsirairay ka eo anatrehan'izay hoe tsy hoe tsy mba hanambaranao any inona ny tsy mety inona ny tsy mety fiinona ny tsy mampety an'izany dia eo no ilaina ny miresaka izay manana zavatra tiana horesana ny ray aman-dreny miantso ny zanaka mba hifampiresaka kely tsika ao anatin'izay enona izy eo no hoalalintsika tsara zay amin'ny heriny an'io mino fa sitrakao no mbola anaraka an'ity fandarana ity mijeryntsika ny hoe ahoana no ampirindra ny fiarahamonina indray ny zanaka sy ray aman-dreny ary ny tanora manokana ny tena tiana hifampiresahana amin'ny fandaharantsika zany tamin'ity andro an'ity mboatoizana amin'ny herina sitrapon'ny tompo fa ndehantsika hiaraka amin'ny riza rasolondehibe aloha amin'ity raha ty hoe Andriamanitra mahery mantsio Andriamanitsika io ninona mety ho sakana ninona mety ho olana ninona mety ho zavatra tao mandrava sy manimba zany fiarahamoniny ny zanaka sy ray aman-dreny zany dia zao hoe mahery Andriamanitra afaka mandravona an'io izy afaka mampirindra an'io izy fa zao mila miaino azy tsika mila mamantatra zay akasitrahantsika hiaraka amin'riza rasolondehibe ary tsika Andriamanitra miary zany koa no entina manao velomanao amin'ity fandaharantsika ity hivavaka sika aloha dia varahantsika zany izy zany avy eo misaotra Andriamanitra fa tsara loatra ianao ary tsianao zahay tena anana fiarahamonina feno fiadanana anjakan'ny filaminana dia zany no atsapana sady fa nanome fiainanao anay tokoa ianao dia fiainana be dehibe ny tianao zaraina aminay misaotra ny amin'izay rehetra ny fampisarana eteto tompo zay rehetra avy aminao tompo mangataka aminao zahay ampiorenao anatin'ny fonay zany dia antoroy anay hoe inona ny lalana tokony hizoranay mba hitoeranay amin'ny sitraponao tanao fa sarotra ny taonany fahatanorana nefa ao anatin'izany tokoa dia fantatray fa ao anatin'izany no amola volan'ny tanorany maha izy azy manontolo ka raha tsy voapetraka tsara ao anatin'izao fahatanorana zao hoe ho aiza izy toetra tsara amin'ny sitraponao ve izy dia ho very zay rehetra efa nampinoana sy nampianarina azy ianao Andriamanitra angatanay andresy lahatra andravarava zay rehetra tsy avy aminao ao anatin'ireny tanora zanaka ireny dia anefy azy ianao amolavola azy ianao araka ny sitraponao ho amin'izay hevitra heveranao azy tokoa ho amin'izay planina efa nikendrenao ny tsirairay avy satria zanakao zahay tsy hainy ray aman-dreny ny mitaiza sarotra ao anay ny fifandraisana tompoka nefa dia ampio zahay mehery metolo-tsaina mandrakariva entina mitaiza ny ankonana indrindra ny zanaka zany matoky izay fa tsy hamelana irery ianao anolo-tsaina miarana amin'ny fanahinao anay tsirairay avy na zanaka zahay na ray aman-dreny na tanora zay na olon-dehibe dia misaotra Andriamanitra dia ho voninahitra ao ny fiainana indrindra maha kristianina anay ho anao ny voninahitra mandrakizay amen. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra
azy azoniny fandresena mandrakizay fa efana atolory azy fanojana nomendrika azy andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra andriamanitra maherin'ny andriamanitra fanany fasana zatsy natazona azy mitsananao velona mandraky zay fa efana atolory azy fanajana nomendrika azy andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva ijoroanay andriamanitra fitiavana izy lohany tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra zao oreny tany amandanitra jesosy tombony lanitra fandaharana iray vatsy iray aina fandaharana iray vatsy iray aina iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.